Amarantsika ny vaovao ara-pinoana fotoam-bavaka lehibe no nentin'ny fiangonana M.E.T.M Tabernakely Fifaliana Isotry izay eo anivon'ny sinodaparitany Antananarivo Atsimo nanombohana ny iray volan'ny taranaka omaly. Tafiditra ao anatin'ny fankazalana ny fahadimapolo taona nihorenan'ny fiangonana ihany koa moa ity hetsika iray volan'ny taranaka ity. Eo ihany koa ny ezaka W mitondra fananjavana ary ny mpitandrina na aliantarandrena solo. Ao anatin'ny ray volana ny taranaka tokoa izao volana novambra ray manontolo izao koa dia manatanteraka izany ity fiangonana ity mba ahafahana voalohany indrindra anatin'ny ray volana mitaiza ny fananim-pino rehetra ho vonona amin'ny asa tsara rehetra ary dia nalaina aloha hevitra manao hoe taranaka fitahiana mba ho fitahiana ny olona rehetra tokoa ny pino rehetra eto anivon'ity M.E.T.M Tabernakely Fifaliana Isotry ity dia mankalaza izany izahay ny fahatelo ny volana novambra androany zany dia ny hoe taranaka midera mba atanterahany le hoe fiangonana fiderana ity fiangonana ity mankalaza n'Andriamanitra noho ny amin'ny fahatrarana izany ray volan'ny taranaka izany amin'ny heriny kosa fahafolo volana novambra dia ny hoe taranaka mahay dia eo kosa dia ahafahana makasitraka ireo taranaka ny fiangonana rehetra ny amin'ny fahafanadinana ka dia fotoam-pakasitrahana ireo zanaka ny fiangonana taranaka rehetra ny fanadinana ofisialy izany fotoana izany dia ny fafito ambin'ny folo volana novambra kosa dia ny hoe taranaka voatahiry amin'ny fahasoavana amin'ny famasinana mandra-piavan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha lanitra ny taranaka ny Tabernakely Fifaliana M.E.T.M Isotry ary dia ahafahana hitondrana mambavaka ny fianakaviana ny tokantrano rehetra kosa izany fotoana amin'ny fafito ambin'ny folo volana novambra izany ka dia volan'ny eto avokoa ireo taranaka rehetra satria entina mambavaka tsiraray avy izy ireo ary famaranana kosa dia amin'ny fahaefatra amby roapolo ny volana novambra ho avy izao dia ny hoe taranaka fitahiana eo dia tena hoe firaisampo sy firaisan-tsaina ny taranaka rehetra manerana ny nosy dia antsoina avokoa amin'io fotoana io satria eo no ahafahana ihany koa miray fosy miray saina hitondra mambavaka ny fiainany tsiraray avy ary indrindra ihany koa amin'ilay fifankatiavany samy mpino ihany koa mba ho voninahitr'Andriamanitra ny antom-pisina ity ambany masoandro ity eo amin'io fa taranaka fitahiana io amin'ilay famaranana dia eo no ahafahana ihany koa manao ny voka-dehibe ny taranaka ary dia ankoatran'izay dia ahafahana ihany koa manatitra fanatitra ny taranaka tsiraray avy ary amin'izany fotoana izany dia ny vola voangona rehetra dia entina natanterahana ny fankalazana fahadimapolo taona ihany koa izay efa vita teo aloha ary dia tohizana amin'izao fotoana izao dia ny fahatrarana ny fanoloana ny W rehetra eto ny fiangonana ary manaraka izany koa dia fanoloana ny synthétiseur eto amin'ny fiangonana ihany koa mba ho tena anara-penitra mba ho voninahitra Andriamanitra ihany